Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitry ny fahita lavitra ny tenako amin'ity andro anio ity. Miaraba anareo aho satria natratra ny faran'ny taona 17 isika. Tsy avy amintsika nefa zany fa avy amin'Andriamanitra. Lay Andriamanitra tompo zao rehetra zao no nanome antsika tombonandro avelomana sy ainana tahaka zao tompoko. Malohan'izany indrindra de mirary anareo aho mba amarana anty taona ity ianao, ianareo mianakavy, amarana anty taona ity miaraka amin'ny fahasoavana lehibe. Ary mirary anareo ihany koa aho mba ho fandresena sy ho fahombiazana be mihitsy ny fiainanareo amin'iny taona vaovao zay tsy ela dia ho raisitsika zany taona vaovao zany. Ka ireo zavatra ratsy rehetra na inona karazana na inona fisehony dia hijanona tanteraka miaraka amin'ity taona 17 ity fa tsy anaraka anareo, tsy anaraka antsika mihitsy. Zay ny tena roko vavako amin'iny taona vaovao zay hodiavitsika iny. Manarak'izany hitondra fampianarana ho anareo aho androany sady ampafantatra anareo ny tokony atao mba tsy voasakana ny soa zay tokony ho antsika am'izao faraparany taona izao. Ampafantatra anareo ny tokony atao ihany koa aho mba tsy voasakana ny soa zay tokony ho anao, ho anareo, ho antsika amin'iny taona 2020 zay ho raisitsika afaka andro vitsivitsy iny zany iny. Zao matsy rehefa nandinika amin'ny baiboly aho de resy lahatra fa tena tia antsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra tompoko. Tsy ho resako aminareo lavabe intsony ny nanomezan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana mba ho antsika zanak'olombelona. Tena pirofo tena pirofo mitohaka amin'ny tendany matsy fa tia antsika zanak'olombelona Andriamanitra de ny natongavany Jesosy Kristy tety ambony tany sy ny nanolorany ny tena ny ainy mba ho faty teo ambony ny azo fijaliana. Fa ny ho resako aminareo androany de ny amin'ny programan'Andriamanitra taorinany natongavany Jesosy tety ambony tany. Zany hoe ny am'ireo fahasoavana no manin'Andriamanitra ho antsika zay mino a Jesosy sy manompo an'Andriamanitra amin'ny lalany finoana an Jesosy. Voalohany am'izany azy, na iza nino an Jesosy fa izy tokoa no lay Andriamanitra tsy toa, lay Andriamanitra tompony zao rehetra zao, lay Andriamanitra nary antsika zanak'olombelona. Ary na iza nino fa tonga io Andriamanitra io mba hanavitra, mba hamonjy antsika zanak'olombelona de zao: zay rehetra mino sy manaiky an Jesosy, zay rehetra mino sy manaiky an'izany de antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary lay Andriamanitra tsy toa, lay Andriamanitra tompony zao rehetra zao, lay nahary antsika zanak'olombelona no lasa rainy. Hoy ny baiboly any amin'ny Jaona 1:20, hoy ny baiboly fa zay rehetra nandray azy, nandray an Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Zay rehetra nino an Jesosy, nandray an Jesosy dia nomen'Andriamanitra kopy vaovao, kopy manambara fa zanak'Andriamanitra le olona ary lay Andriamanitra tsy toa no lasa rainy. Any amin'ny Galatiana ihany koa 5:20 de manambara amin'ny baiboly fa na iza tonga tao am Jesosy de antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Zay zany no fahasoavana voalohany araky ny programan'Andriamanitra.
zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, raha tena nino an Jesosy, raha tena nandray an Jesosy, ary resy lahatra fa Jesosy no lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra tompony zao rehetra zao. Faharoa, mpiray-lova amy Kristy sady mpandovan'Andriamanitra ny olona rehetra tonga ao am Jesosy. Mbola fahasoavana lehibe ihany ko zany, mba dini hoe ianao zay mpanota teo aloha, nanana ny adalanao teo aloha, kanefa ankehitriny no Jesosy, no Jesosy zay ninonao, no Jesosy zay noresinao, no Jesosy zay nomeno toerana ao anatinao, de lazainy baiboly ianao hoe mpiray-lova amy Kristy sady mpandovan'Andriamanitra. Dinio fa tena fahasoavana nge zany raha lasa nabavy, raha zavainy zany de tena lava be mihitsy, fa tena fahasoavana zany. Andeke vakitsika ny voalaza amy baiboly atao amy Romanina toko 4 vakitsika voasoratra Romanina toko 4 de vakitsika ny 5 sy 7 ny fanahy de miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka de mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray-lova amy Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra amin'ny koa. Toko fa mahazava be zany teny zany ary tsy mila fanazavana intsony. Ry havanao, ianareo za mahita sy mandray ahy, tsy mbola resy lahatra ihany ve ianao, fa tena tianao marina ny Tompoandriamanitra, manana programa tsara ho anao, ho anareo, ho antsika izy, de ho anao, ho anareo, ho antsika zay resy lahatra ny amy Jesosy Kristy. Fatelo, araky ny voalaza amy baiboly ihany ko, ny olona rehetra nino an Jesosy ho Andriamanitra tsy to, ho Andriamanitra tompony zao rehetra zao, ary nino sy nandray azy ho tompo, dia antsona hoe taranaky Abrahama izy, ary mpandova araky teny fikasana ihany koa izy. Averiko indray hoe taranaky Abrahama izy, ary mpandova araky teny fikasana ihany koa. Eno tsara ny fanazavako tompoko, anisan'ny fahasoavana tena lehibe ny nany eken'Andriamanitra antsika zay jentilisa teo aloha, mpanota ihany ko no ilazana azy teo aloha, olon'izao tontolo zao sakaizany devoly no ny fampotsampy sy ny fiainany ratsy niainana teo aloha, kanefa ankehitriny antsona hoe taranaky Abrahama, mpandova araky teny fikasana. Tsy zany mantsy fa efa nanao fianianana nge io Andriamanitra tsy to io io Andriamanitra tompony zao rehetra io efa nanao fianianana izy tam'izany fotoana zany, fa hitahy amin'ny Abrahama sy ny taranany rehetra, na taranaka fahafiry na taranaka fahafiry. Zany no nataon'Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra i Abrahama tam'izany fotoana zany fa nanaiky ny teniny, nanaiky ny zavatra rehetra zay nangatan'Andriamanitra taminy. Eny, na de ireo zavatra azo lazaina hoe tena sarotra indrindra ary ny manaiky azy, hoe sarotra indrindra ny manaiky azy, dia ny eken'ny Abrahama. Ary ny fahitan'Andriamanitra zay toetra ny Abrahama izay no natonga an'Andriamanitra nanao fianianana tamin'ny tenany izy, satria tsy nisy lehibe noho izy, ary ny fianianana de hoe hotahina i Abrahama, hotahina amy zavatra rehetra i Abrahama, ary hotahina mitovy am'izany ihany ko ny taranany rehetra, na taranaka fahafiry na taranaka fahafiry. De isika zay nino a Jesosy, nandray an Jesosy de ampidirin'Andriamanitra ao anatin'ny listy-ny olona antsona hoe taranaky Abrahama, ary mpandova araky ny teny fikasana. Antoke vakitsika ny voalaza amy baiboly mikasiany am'izany arak'izay hita ato amy Genesis toko 2 to zao ny voasoratra, Genesis toko 2 de ny 15 de niantso any Abrahama fandrony tany an-danitra lay anjeliny Jehova ka nanao hoe ny tenako no nianianako Jehova, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay lahy tokanao. Dia 15 dia hitahy anao tokoa aho, ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amy lanitra,
sy ho tahaka ny fasika zay ny andranomasina ary ny taranakao azo vavadiny fahavalony andimy fahavalombe folo ary amy taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao ary amy taranakao no hitahina ny fianakaviana rehetra amboniny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Ry havano ianareo zay mahita sy mandray am'izao fotoana zao, fitiavana lehibe, tena fitiavana lehibe no nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Ka ireo voalazako reo no santionany ny am'ireo fahasoavana no manin'Andriamanitra ho an'ny olona mandritra fahavelomana eto ambony ty tany ity. Ny ombatiko zao fiainana zao zany tsy ho resany intsony fa le fiainana le zava-misy lay fiainantsika olombelo eto ambony ty tany ity no resako aminareo. Reo zany no santionany ny am'ireo fahasoavana zay no manin'Andriamanitra omenatsika rehefa nino an Jesosy isika, rehefa nandray an Jesosy isika, rehefa resy lahatra ny amin'ny Jesosy isika. Fa ity misy fahanazavana kely ary tiako tsindrina. Hoy ny baiboly eo am-bokin'ny Romanina toko fahavalony dimy faharoa amby telopolo, andova kitsika ny voasoratra Romanina toko fahavalony dimy faharoa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omena antsika miaraka aminy maimaipoana koa fa ny zavatra rehetra averiko vakina le teny ka dia raiso. Andiny ny faharoa amby telopolo zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaipoana koa fa ny zavatra rehetra. Zany hoe ny tena ny asa am'Andriamanitra tsy to azy fony ka nomeny antsika zanak'olombelona. Ny foanany ny mandriamanitra azy tam'izany fotoana zany de nandao ny lanitra izy, de nanaiky niditra taty ambony tany izy, ary dia nomeny ho antsika ny tenany. Ary tam'izany no nitondran'Andriamanitra titra hoe zanak'Andriamanitra, na hoe mpamonjy, na hoe Jesosy. De ahoana ho ny baiboly lay nivakina teo? Tsy omeny atsika miaraka aminy maimaipoana koa fa ny zavatra rehetra. Tena mety aiza mihitsy anao ho resy lahatra ny am'izany tenin'ny baiboly zany ry havana hoe ny tenany azy fony nomeny atsika kanefa izy Andriamanitra. De ahoana ho voasoratra? Azo antoka zany fa omeny atsika miaraka aminy ny zavatra rehetra, omeny atsika maimaipoana. Natao ho tahina amy zavatra rehetra isika tompoko, fahasoavana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ity no sakana, fa ity no sakana. Sakana tsy ahafahan'ny olona, sakana tsy ahafahan'ireo zay efa manana Jesosy ho am'izany fahasoavany zany. Voalohany ny tsy finoana sy ny tsy fahafantarana ny marina. Ity ny sakana matoka an'ireo fahasoavana be dehibe reo tsy mety hitan'ny olona, tsy mety tsapan'ny olona, na de efa tonga ao am' Jesosy aza izy. Ny tsy finoana sy ny tsy fahafantarana ny marina. Aza vaiko aminareo zay mahita sy mandray am'izao ry zao fa na dia efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny programany azy reo karazana fahasoavana ireo, kanefa tsy ao aminao ny finoana fa afaka hitondranao ho am'izany io Andriamanitra tsy toy io amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary tsy fantatrao ihany koa ny marina mikasany amin'ny fitiavan'Andriamanitra, mikasany amin'ny programan'Andriamanitra, de izao tsy misy azon'Andriamanitra atao ho anao. Ahoana ho ny voalasan'ny baiboly any bokin'ny Ireo toko 1:15 ho ny baiboly hoe fa raha tsy amy finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy, tsy maintsy resy lahatra anao fa misy izy, tsy maintsy mino anao ary tsy maintsy resy lahatra anao fa mpamalosoa zay rehetra mitady azy izy. Ka raha tonga ao am' Jesosy zany anao de tokony ino fa misy Andriamanitra, rehefa tonga am' Jesosy anao de tokony ino fa mpamalosoa anao izy,
ary tokony ino sy ho resy lahatra ianao fa tia manao soa anao io Andriamanitra io. Zany matsy fa voasakana daholo ny zavatra rehetra ny fanatanterandriamanitra teny fikasany rehetra rehefa tsy eo amin'ny olona ny finoana, rehefa tsy fantatry ny olona ny marina mikasiny amin'ny programan'Andriamanitra zay nomaniny ho antsika zanak'olombelona amin'ny alalan'i Jesosy. Diny izy fantaro fa marina zany ambalako zany ry mpiany malala. No zany manaova vavaka fifonana manokana ianao am'ty androandroany ity, manaova fibebahana ianao raha ohatra ka anisan'ry olona tsy mino, raha anisan'ry olona misalasala ianao mikasiany amin'io Jesosy Kristy io, raha anisan'ry olona azo lasaina hoe zamba tanteraka ianao tsy mahafantatra ny marina mikasiany amin'ny programan'Andriamanitra, manaova fifonana, manaova fibebahana mba hiala zay sakana izay. Ny sakana faharoa indray de ity, ny fisina ozina sy ny fisina fanaratsy tsy mbola niala. Efa nimbetsaka no na nitondra fanazavana taminareo tamin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Averiko indray hoe ny sakana faharoa mahatonga ny andreo fahasoavana zay ny olasan'Andriamanitra omena ny olona zay tonga ao am' Jesosy dia ny fisina ozina sy ny fisina fanaratsy. Asa vaiko aminareo mpanaraka an'izao fandarana izao fa tena misy tompoko ny tena misy ny ozina ary tena misy tahaka zany ihany koa ny fanaratsy mpanao sakana. Tsy hita maso reo hery roa ratsy reo, azany no matetika no mahavoafitaka olona be dehibe. Fa raha misy sakatsakana eo amin'ny fiainana, raha misy tsy fitetan-javatra eo amin'ny fiainana, dia any amin'ny zavatra hafa foana no hoeritriretina fa tsy ao anatin'ny saina maneriteriny mihitsy hoe mety misy ozina na fanaratsy eo amiko, eo amin'ny akonako, na ato amin'ity zavatra ataoko ity, na ato am'izao tokantranoko zao, mitondra sakana. Ka na de efa kristianina aza ny teny, na de efa olon'Andriamanitra aza ny teny, de tsy mety mahita, tsy mety matsapa ny fahatanterandreo fahasoavana zay nolazainy baiboly amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy. Tsy hita maso iaho reo hery roa ratsy reo, fa saingy ny zavatra ratsy entiny kosa tompoko de tsoroko aminareo fa tena mivaingana ary azo tsapain-tanana mihitsy. Ny tiako ambara zany de zao, mba dinio ny mombanao, ny mombanareo, ny mombanao, ny mombanareo mianakavy, mba dinio ny zava-nisy hatram'izay sao ka hoe reo olana, reo zavatra ratsy tsy misy fitsarana eo aminao, eo aminareo mianakavy, ka hoe ozina sy devoly tsy mbola niala teo aminao no fototra. Mba dinio. Efa nahita aho mpino kristianina tsy ray, tsy roa, tsy telo, tsy tefatra, tsy dimy amanina fa tena be dehibe. De ny olona fotsiny izy hoe efa mpino kristianina, efa mpivavaka, efa tena mahafana fo an'Andriamanitra, fa tsy tao an-tsainy mihitsy na andritry taona maro zay hoe ozina sy devoly no foton'ireo olana sy ireo zavatra ratsy nitranga teo aminy. Efa mbetsaka sasany tamin'ireo olona ireo no niona tamiko, ndresaka tamiko, niona tamin'ireo mpiara-miasa hoe eto ambavaka mivavao ah, fa misy olana toy zao, misy zavatra ratsy toy zao ndray niseho tamiko, ary tsy ndray mandeha na indroa na intelo no nisehon'le olana, nisehon'le zavatra ratsy, fa tena matetika ary mandava-taona mihitsy le izy, fa tsy azo nonina mihitsy hoe ozina sy devoly no fototra andrehetrehetra zany. Fa tate orina efa tena hoe amataona maro no sehon'le olana sy le zavatra ratsy tranga teo aminy, fa tate orina efa tena be dehibe ny fatiantoka nahazo azy, zay voatokasaina hoe ozina sy fanaratsy no tao ambadiky le olana, tao ambadiky lay zavatra ratsy tranga taminy.
ka rehefa fantataka zany tam'izay ny marina ka natao ny vavaka de iny nanitranga tena niseho mibaribary tratra le divoly tao aminy tsy nampozy mihitsy hoe izy lasa olona mikikikika tsikatsikasina amy tany miantso mibabababa le divoly fa nangalatra ny fananana nangalatra ny erenana hatram'izay toazy voatogasaina hoe tsy nampozy mihitsy fa nisa zany osina sy divoly zany teo aminy mba dinio ihany ko ny mombanao hoe fa maninona no tsy misy fitahin'andriamanitra mihitsy ny fiainanao kanefa ianao mba mpino kristianina ihany mba olona efa nandray a Jesosy ihany mba olona efa manina Jesosy ihany fa maninona no tojo tsy fombiazana foana ianao tsy ndray mandehna indrona intelo no natsapanao zany tsy fombiazana zany fa tena matetitetika ary amin'ny ora farany aza de ravandray a le zavatra nantenaina fa maninona no miafara amy fahatiantoka foana ianao rehefa manao zavatra fa maninona no tsy afaka afahantrana sy fahaseranana mihitsy ianao kanefa ianao amin'io mba olona manana Jesosy ihany de hoy aho hoe sao ka mbola nisy osina sy fanaratsy manao sakana ao aminao ao ny ozina sy fanaratsy ange ry-piany malalaka tena mahavita manao sakane tena mahavita manao sakana tsy mahendry ny endry tsy mamanatsaina tsy mamanam-pahaizana manam-pahaizana ary tsy mampino kristianina tsy mampitarika ny mpitarika kristianina fa raha mbola eo ny ozina na mbola eo ny fanaratsy ka anao sakana izy de tena manao saly double fotsiny anao a fa tsy tanao zay lalakombana na iakavy na iakavanana zao mantsy ny tena tiako ambara mariny amy teniny ange io Andriamanitra tsy to atsomy baiboly hoe rainy Jesosy Kristy io hoe marina amy teniny ary marina ny amy programany rehetra io Andriamanitra io tsy mivadika am'zany mihitsy izy ahoanao baiboly no mieritoko fa 3:20 o baiboly Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy na zanak'olombelona ka anenina mo efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny marina be ny volasany baiboly tsy olombelona izy ka hoe amitapitaka na hoe andaingalaingy na hoe iovaova Andriamanitra tsy olona ka andaingy na zanak'olombelona ka anenina ahoana ihany ko ny voalazany anjely liko atoko voalohany de fafita amy 30 o baiboly fa tsisy tsy ho tanteraka ny tendrehetra ataon'Andriamanitra rehefa nilaza Andriamanitra nilaza tena anankiray nilaza programa de tsisy tsy ho tanteraka zany tompoko tsy maintsy tanteraka zany tompoko tsy maintsy tanteran'Andriamanitra tsy maintsy amarin'Andriamanitra fa izao a ambarako aminareo fa raha mbola eo aminao eo aminareo ny ozana sy fanaratsy mpanao sakana de ho antitra ihany ianao ho faty ihany ianao andao anty tany ity hoy eo fa tsy ahita ary tsy atsapa an'Andriamanitra miasa o fiainanao ianao tsy ahita ary tsy atsapa andreo fahasoavana be de be zay ny tany sako taminao teo ianao fahasoavana nge le nambarako tiary aloha hoe noho ny amy Jesosy de ambara baiboly hoe zanak'Andriamanitra ianao hoe mpirailovana amy Kristy sady mpandovan'Andriamanitra taranaky Abrahama zanaky ny tefikasana tahaka ny Isaka fahasoavana daholo nge zany rehetra hitra zany riavany ary raha zany rehetra hitra zany no amarin'Andriamanitra eo a fiainatsika tena lasa lavitra ny fiainanao fa tsy tako zao zavatra iainanao zao sy ny nambarako teo hoe zanan'ilay tokana azo nomen'Andriamanitra ho atsika fono atsika de ahoana ho baiboly tsy omena atsika miaraka aminy maimaiponao koa fa ny zavatra rehetra mba dinio sy sary an-tsaina daholo ny famarinana zany tompoko hoe ny zanan'ilay tokana nomeny atsika fono atsika izy tenany fony
ny nandaony lanitra, folo ny nandao mandriamanitra azy, fa nanaiky tonga olony de nanaiky nitetety ambony tany de nanolotra ny fiainany ho antsika zanak'olombelona izy. Tsy ahoana Paoly tsy omeny atsika miaraka aminy mahamaipoana kova ny zavatra rehetra. Noho izany direkta be ny teniko am'ty andro anio ity, direkta be. Mila fanafahana ianao, mila délivrance ianao raha ohatra ka misy ozina sy fanaratsy manao sakana eo amin'ny fiainanao. Mila fanafahana ianao, mila délivrance ianao. Aza manamary tena, aza mamita tena, fa mila fanafahana ianao, mila délivrance ianao hoy ao. Voniny izahay mpanompon'Andriamanitra ato am'izao fiangonana RHEFI Androndrakely zao. Vonina ny tenako sy ireo mpiara-miasa ny ivavaka ho anareo, ny anafaka anareo raha toka zay tokoa ny fototry ny olana, fototry ny zavatra ratsy ny tranga teo fiainanao, teo fiainanareo nandritry taona maro zay. Zay mantsy natonga ny teny hoe ampianatra ary mpafantatra anareo ny tokony atao ao mba tsy voasakana ny fanatanterandriamanitra ndreo fahasoavana ireo am'izao faraparana taona izao sy amin'iny taona vaovao 2024. De ho famaranako ny teny de eno tsara ny programa, eno tsara ny programa amin'iny taona vaovao iny, taona 2024 dia isy fotoan-dehibe ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Ny Alahady fafito ny volana janvier fafito ny volana janoary taona 2024, isy fotoan-dehibe. Amin'ny fotoana io ny tenako zay mivady finoana no anaovany an'ity zavatra ity, hitsodrano anareo rehetrarehetra na iza tonga mamonjy fotoam-piovanao ao izahay, hitsodrano anareo izahay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay de resy lahatra ny am'izay voalaza ny baiboly, resy lahatra ny amin'ny mahazava-dehibe zany atao hoe tsodrano ataona ray aman-dreny nataona mpanompon'Andriamanitra izany. Hitako anaty io baiboly zao fa tena notadiavin'ny olona fantatra ny azo tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny am-panahy, ny azo tsodrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary zany no antony natonga n'ilay lehilahy anankiray nitaraina mafy hoe kiako tsodrano tokana ihany va no anao mba tsy hofirano re ao, mba tsy hofirano re ao. Mino an'izany zahay ka dia anao fitsofan-drano lehibe mihitsy zay amin'io Alahady fafito volana janoary taona 2024 ny toerana de ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. De misy fidirana intelo io maraina io, de mandritry ireo fidirana intelo reo zany no anaovanay, anatanteranay an'ilay fitsofan-drano ho an'ny olona rehetra zay tonga ao. Fidirana voalohany amin'ny fito ora maraina, fidirana faharoa amin'ny 5 ora maraina, ary fidirana fahatelo amin'ny 1:30 ora maraina. Araka ireo programa ireo. Misy ihany koa moa fotoam-pivavahana fidirana fanefatra amin'ny 2 ora sasany, fa saingy tsy eo zahay amin'io hitondra tsodrano, fa toy ny fotoam-pivavahana rehetra ihany no atao amin'io amin'ny ray fidirana faefatra amin'ny 2 ora sasany io. Ny mampiavaka azy de hoe amin'io fidirana faefatra amin'ny 2 ora sasany io misy mifandraisana ny fanasan'ny tompo, zay anasainay anareo ihany koa mba ho avy ka dia alamino arak'izany ny fotoananao tompoko. Na ianao tonga 7 ora maraina de afaky ianao alony amin'ny 5, na ianao hiditra amin'ny 5 ora maraina, na ianao hiditra amin'ny 1:30 ora maraina. Am'ireo ora anankitelo reo zany no anaovanay ny fitsofan-drano. Fa ny amin'ny ray sasany kosa fotoam-pivavahana spesiala zay arahana fandraisana fanasan'ny tompo, ary zay rehetra tapaketro a Jesosy de tsofina rano. Na ianareo vaovao azy mba andray ny fanasan'ny tompo, fandraisana fanasan'ny tompo voalohany amin'ny taona 2024 io. De eno tsara ihany koa ny programa, de manomboka amin'ny volana, manomboka amin'ny taona vaovao io, manomboka amin'ny volana janvier na janoary taona 2024 dia
mity ny efatra zany ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Le voalaza teo hoe afito, amy sivy, amy raiky amby folo, ary amy ray ora sasany. Fa lay fotoana amin'ny fito ora kosa dia tena spesial fanafana na hoe spesial délivrance. Tsapanay matsatra am'izay fa fo ihany ny fotoana nafanay nanao fanafana, nanao délivrance hatram'izay nisiny ny vavaka fanafana nataony atao. Kanefa zay matsapa hoe tena mila fanafana ny olona, noho zany dia nataony spesial délivrance ny fidirana voalohany amy fitora maraina. De asaina ianao ho tonga amonjy anio amy fitora maraina io. De aveo moa raha te ody ianao de mody. Fa raha te amonjy fotoam-pivavahana fandroana ianao satria samy hafa mihitsy fotoam-pivavahana lay fidirana voalohany amy fitora maraina sy ny fotoam-pivavahana faharoa sy fahatelo faefatra de afaka mamonjy anao. Riavanao aza mangatakandro intsony fa miazaka za tongava amonjy le tsodrano lehibe, ary tongava ihany koa mamonjy ny fanafahana lehibe zay ataonay amin'ny taona vaovao ho avy iny. Zay zany tompoko no afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity, fa hivavako anareo aho mino matoky fa na de misy ara ny elanela tany de afaka hiasa aminareo ny herin'Andriamanitra, afaka hiasa aminareo ny herin'Andriamanitra. Izy fanafana lehibe etefa eny aminareo. Apetrao fonao tananao, raha afaka mandoalika anao de mandoaly ao anaty tokantranonao ao, hivavaka tsika tompoko. Andriamanitro, lay tompony zao rehetra zao ianao, misaotra, makasitraka ny amin'ny alehibe ny fahasoavanao, vomanao ho anay zanak'olombelona zay mino an Jesosy sy zay ny efa nandray an Jesosy. Misaotra fa nampafantarinao anay teto androany zany karazana fahasoavana zany, ary am'izao faraparan'ny taona izao, ary amin'ny taona vaovao iny, mivavaka aminao Andriamanitro, asehoy aminay rehetra famindraponao, ka dia ho tanterahanao, ho amarinao eo aminay reo fahasoavana be dehibe nasainao nambarako ireo. Tena ataonao tsapanay eo amin'ny fiainanay ny famarinana zany, ary de ho ataovinao, ataonao tsapanay ihany koa fa omenao anay ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Fa ny herin'ny fanaratsy ny ozina nanao sakana hatram'izay didiko amin'ny anaran'i Jesosy miala. Reo aretina rehetra nazy ny olona am'izao farantaona zao sy tranoko ny marary, ary raha hitra taona vaovao iny izy tsy avelako anaraka azy ny aretina sy tranoko ny olona marary, afako amin'ny anaran'i Jesosy izy. Misaotra tompo, omena voninahitra mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, amen. Zay zany tompoka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra tompoko amin'ny herin'iray. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.